avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Un vrai pro, c'est quelqu'un qui change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Manoltranao vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manoltranao ny vaovao. Poisson vaovao mampatanjaka. Broxa ihany. Manoltranao ny vaovao. Ifataratra ny vao mandray fanapahan-kevitra sy mandray fipitra mpitondra fanjakana malagasy raha tsy laza fa tsy ilay raharaha Ambohimalaza. Fanapahan-kevitra tara sy taitaitra izay endriky ny tsy fahamatorany mpitondra fanjakana. Miakatra fampanohavana androany teny amin'ny fitsarana nosy ny raharaha Ambohimalaza, saingy noferany ireo fianakaviana sy mpanao gazety niditra teny amin'ny fitsarana. Miakatra ho 8,700 ny tahanjana-bola ny amin'ny banky araka ny fanambarana navoaka na banky iray omaly fampiakarana izay ampemitra ny sehatra ny fandraharana eto amintsika hoy ny Padio-Karena. Mahetrany amin'ny 700 ny tsena sabotsy ao Antsirabe alina tokony tamin'ny 900 arivo ary tsy voafeny afo raha tsora maro taty aoriana. Anivelany niala tao amin'ny UNESCO indray Etazonia, tsy misy tombontsoa ho azy ny rafitra ary maneho fitanilana amin'ny fanoherana ny Israel izay adika ny Amerikanina ho nitarika fizarazarana eo amin'ireo firenena mikambana ny antsiprian'izay. Migadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampilalamba vaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny arahaba tomboky lasy tonovavy manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay tony mazatra matoa andatsoratra vetrano ndeha nokafana ny fiarahana amin'ity ala ity. Efa taratrano vao mandray fanapahan-kevitra sy mandray fepetra mpitondra fanjakana malagasy raha tsy laza fa tsy nilay raharaha Ambohimalaza amin'izao fotoan'izao izay namoizana ain'olona maro. Endriky ny tsy fahamatorany fandraisany mpitondra fanjakana malagasy fanapahan-kevitra izao raha ny faneho-kevitra hatrany matoa andatsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Araka ny fomba fiteny, efa lasa ny alika vao manangom-bato. Izay raha fehezina ny zava-mitranga sy ny fihetsika ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana. Efa tapitra ny fitetezam-paritra, nanaovana filan-kevitry ny minisitra sy ny fanaovana fetifety. Efa tapitra ny oeraoera sy ny fisehosehoana etseroa, izay vao andray fanapahan-kevitra. Ary ny tena mampalahelo, efa tapitra namony ainy ny vahoaka vao mandray fepetra. Ka isan'izany ny fanesorana ny talety eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, izay naneho hevitra tao amin'ny TV5 Monde Afrique, mahakasika ilay singa nahafatesana olona, misy raiky amin'ny 30 teny Ambohimalaza, izay niteraka resabe teny anivon'ny fiarahamonina. Voalaza indray mantsy, fanampanatsoina eny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha, ireo ministra tompon'andraikitra mikasika ilay fanampoizinana, angatahana tatitra mazava, hoentina manazava ny tena zava-misy marina sy izay fepetra noraisina. Aorian'izay raha ny voalaza hatrany, hitafa mivantana amin'ny vahoaka malagasy Andry Rajoelina, tsy hanana ny vahoaka Aya sy fanontaniana maro tsy voavaly intsony, indrindra ho an'ireo fianakaviana, voakasiky ny fahafatesana sy ireo mbola miady amin'ny aretina any amin'ny toeram-pitsaboana. Tsy efa tahaka izany hatrany ve no zava-misy iainana sy hitondrana ny firenena no ilay tsy fahaiza mitantana sy ny tsy fisian'ny politika mazava, tsy matotra amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ny mpitondra ary miandrikena sy fitsaram-bahoaka manerana ny tambazotra-tserasera vao mody mandray fepetra. Efa midina an-dalambe ny mpanjifa vao mody miazakazaka makeny Ambohimanambola ka nilaza fa tsy hivoaka ao raha tsy misy vahaolana. Efa mitokona ny mpiasan'ny jirama vao lazaina fa tsisy atahorana ilay sata vaovao. Efa mitokona ary midina an-dalambe ny mpianatry ny oniversite vao milaza fa efa andalana ny vatsim-pianaran'izy ireo. Efa nafana ny toetra rà manohitra ny teto-tiasa pastoliara vao nilaza fa iroso amin'ny fakan-kevitra sy ny fifampidiniana sy ny sisa. Efa tafiakatra firy ny olona namoiny ainy tany Ikongo, vokatra ilay tazomoka vao nirotsaka antsihatra ary ny ainy ny feon'ireo piso lelaka nilaza fa photoshop no naseho. Ny fandraisana marary tsy zarizary, tsy ampy ny fanafody, tsy ampy ny mpitsabo,
ka ireo mpianatra ra amin'ny ankapobeny no manara-maso ireo marary kanefa irahiraina fa nametraka hopitaly manara-penitra maro. Efa tany amin'ny andron'ny COVID-19 no tara ny fandraisana fanapahan-kevitra ny mpitondra ka ireny ny raha nahita ireny ny zava-nisy ny ainantsika teto. Ary raha izany hoe fanapahan-kevitra hitaka ireo nosy malagasy zany dia tsy antenaina ary tsy fantatra hoe raha oviana. Raha izany fanapahan-kevitra hiala eo ambany ziokany frantsay izany dia mbola ho nofy ihany koa raha mbola ireo no mpitondra fanjakana. Ny any Burkina Faso mazava ny fanapahan-kevitra noraisina dia ny fandravana ny lovan'ny fanjanahantany sy ny fanamafisana ny maizy azy ny Afrikanina. Ohatra, nisorona tanteraka ny azy ireo ny anaran'ny faritra rehetra mitondra ny fiavian'ny fanjanahantany frantsay ka nosoloana anarana Afrikanina nentim-paharazana mandrafitra tantara sy kolotsaina ao an-toerana. Endriky ny tsy famatorana ny fandraisan'ny mpitondra malagasy sy fanapahan-kevitra tsy ampiheverana sy taitaitra tahaka izany. Izao indray efa aloalika ny ranombary vao ampiantso ny tompona andraikitra sy hanao fampafantarana ny vahoaka malagasy. Raha tena vonina anarina ny tsy mety ny mpitondra tokony anontany tena voalohany indrindra ary betsaka ireo tompona andraikitra tokony ametra-pialana na esorina teo amin'ny toerany. Tsy tokony andry ny vahoaka andray fanapahan-kevitra ny mpitondra, mbola tsy tara ny tokony andraisan'izany fanapahan-kevitra izany. Matoan-datsoratra izay fa mitaky ny amoahana marina mahakasika ny raharaha fanampozinana sy fahampozinana miseho amin'ny faritra maro ny firaisamonim-pirenena amin'izao fotoana izao. Masina ny aina hoy izy ireo kanefa toa rirarira ny vahoaka malagasy mila esorina na mila miala amin'ny toeran'ireo tompona andraikitra tsy mahavita azy. Hoy ny fanambarana nataon'ireo fikambanana miisa 700 nanao soni tamin'ity andro an'ity. Andao arahantsika ny antsiprian'izay. Malagasy iray miara ory misaona izahay mitaky ny sy ny mangarahara amin'ny famoahana ny valim-panadihadiana mahakasika ny fanampozinana ara-tsakafo amin'ny faritra maro sy toerana maro eto Madagasikara amin'ny firaisamonim-pirenena androany. Miendrika fanodikodina saim-bahoaka ny fomba famoahana ny vaovao mahakasika ity raharaha ity, mila esorina na miala izay tsy mahavita azy hoy izy ireo. Ataovy mangarahara ny famoahana ny valim-panadihadiana ho amin'ny rariny sy ny hitsiny raiso ny andraikitra, esorina miala izay tsy mahavita azy. Miendrika fanodikodinana saim-bahoaka ny fomba famoahana ny vaovao mahakasika ny fanampozinana ara-tsakafo. Mampiaya olom-pirenena ny tranga fanampozinana ara-tsakafo amin'ny faritra sy toerana maro eto Madagasikara izay namoizana ny olona maro. Tao Ambohimalaza teto amin'ny faritra Analamanga, tao Ambositra ho an'ny faritra Moronmani, tao Toamasina ho an'ny faritra Atsinanana ary tao Mahajanga ho an'ny faritra Boeny. Manoloana ireo tranga ireo dia miaraka mampiakatra feo izay eto amin'ny firaisamonim-pirenena hitakina ny fandraisana andraikitra ireo manam-pahefana isa-tsokajina. Voalohany, ny isian'ny fitsiriana na ny contrôle sy ny fanaraha-maso matotra sy ara-potoana ireo entana sy vokatra sakafo izay tonga eto Madagasikara ary amidy ho an'ny mpanjifa eny an-tsena. Faharoa, ny hanomezana ny vaovao marina marim-pototra ara-tsiantifika amin'ny anaran'ny fangaraharana izay ahafahana misoroka ny mety ho fitaran'ireo tranga eny amin'ny faritra rehetra. Fahatelo, ny fandraisana andraikitra ny fitsarana mahefa rehetra, ny anatanterahana mpitandro ny filaminana ny fanadihadiana matianina sy anaovana izany ho lahara-pahamehana ka hitondra vokatra marina azo zaraina amin'ny olom-pirenena sy ny vahoaka. Zombary no voaitsakitsaka ao anatin'izao raharaha izao. Hatreto anefa tsy maintsy mionina amin'ny hoe fahampozinana sy fanampozinana ara-tsakafo fotsiny ihany ny malagasy na efa maro azy ireo namon'ny Indy. Misy zo marobe zany voaitsakitsaka tao anatin'iny raharaha iny ary eo ihany koa mety misy fifandraisany ve ny Toedrarà, Ambohimalaza sy ny tany Ambositra, tany Majunga, tany Tamatavy. Tokony tsy atao ambanin-javatra zany reny tranga reny, lasa maty foana zany ny olona tany Ambositra na tany Majanga satria hatreto dia mionona amin'ny hoe intoxication alimentaire na fahampoizinana ara-tsakafo nahafaty an'ireo olona ireo. Tsy misy andro vao mazava zany na analizy tena manambara hoe inona marina no nahafaty an'ireo olona ireo. Tompona andraikitra amin'ny fiarovana sy ny fananjana zon'olombelona ny fanjakana ka anisany tafiditra ao anatin'izany ny fampahafantarana ny zava-misy marina eto amin'ny firenena hoy izy ireo. Voakitikitika tanteraka ny zo iaina tafiditra ao anatin'ny lalàna ihany koa ny fahazahoana vaovao marina sy ny fahafahana maneho hevitra. Ny fanjakana dia manana obligation zany hoe tompona didy manatanteraka miaro ary manaja ny zon'olombelona. Azan-trango zany dia tokony hojerena mamaly amin'izay ary indrindrandrindra ihany koa ny foto-keviteby anankiray ao amin'ny resaka zon'olombelona dia ny resaka fangarahana. Ny jerena ny fangarahana zany hoe fahafantarana ny olona ny tena zava-misy marina ao anatin'ilay izy. Fikambanana miisa 700 no nanao soni izy fangatahana izao
andrandrain'izy ireo aoriana ny fangatahana ny ahafantarana ny fomba mahomby hanavotana ireo ain'olona mbola manaraka fitsaboana iny amin'ny hopitaly amin'izao fotoana izao sy ny ahafantarana ilay fanefitra ka manaikitra ny tompona andraikitra izy ireo manoloana izany. Fataorian'ny famitrahany ireo fianakaviana ny arambona fitoriana tamin'ny raharaha Ambohimalaza omaly teny amin'ny Zandarmaria fiadanana. Niakatra fampanoavana androany teny amin'ny fitsarana nosy ny raharaha saingy ny feran'ireo fianakaviana sy mpanao gazety niditra teny amin'ny fitsarana. Antony nampametram-panontaniana ny fianakaviana manamanjony amin'ny hoe misy afenina ve ao anatin'ny ity raharaha ity. Andao rahantsika ny antsy prian'izay tateriny Daniela Minorso. Taorian'ny antso nataony ireo mpisolo vava tonga teny anivo ny fitsarana ny maraina teo ny fianakaviana ireo ny arambona anatrika ny fitsarana ilay raharaha Ambohimalaza. Raha ny fanehon-kevitra voarainy atoandro teo no ferana tsy nahazo niditra anatrika ny fitsarana ny fianakaviana ireo ny arambona izay nametraka fitoriana mikasika ity raharaha ity. Maninona izay no tsy navela niditra ho ity raim-pianakaviana ity? Maninona moa zay tsy afaka niditra ao amin'ny fitsarana nefa le audience zao efa andeha le zay zany ny zavatra mbola tsy mazava aminay hatreto hoe maninona zay ny tsy avela miditra nefa zay tokony hanatrika an'iny satria zay mpitory tsy avela miditra zay tombambady inona ny antony zay rehetra moa eto dolo voasakasakana aloha zay tsy avela zareo hiditra satria hoe miandry taratasy miandry convocation miandry gendarme nefa ny gendarme raha mbola tsy hita dia mbola miandry zay fanapahany zareo zay mety ranay koa moa mbola lasa miditra any dia hita eo zay afala miditra moa miankina amin'ny zareo zay tokony andraikitra fa somary sairana any satria amin'ny valy zay no voantso hoe miakatra parquet ny raharaha omaly hatramin'izao moa zao efa le foromahery mbola ety any zay eo zany hoe manahoana le tsy fantatray zany moa fa dia miandry fotsiny zay fa dia voliralira loatra inona le antony antsonanareo androany? Ny antony antsonanay androany dia hoe hiakatra parquet ny raharaha zay fitoriana napetraka anay moa tatamfombodirena niakatra teny amin'ny gendarme zay omaly dia androany zany hiditra parquet ry zareo dia zay napetrana. Eo anatrehan'izany, mampametram-panontaniana ny filazana fa hasongadina ny mangarahara mandritra ny fizotry ny raharaham-pitsarana manontolo mikasika ity raharaha Ambohimalaza ity. Eo ihany koa ilay hoe tsy maintsy ho fongadina ny marina rehetra ary ho saziana izay tena tompon'antoka tamin'ity raharaha ity. Nambarany ireto fianakaviana ireto fa tompona andraikitra voalohany tokony hafantatra ny marina hifeno azy sy na ilay tompety ka izay no nahatonga ny fianakaviana nametraka fitoriana mba hanovana fanadihadiana azy sy ilay reniny ho ity raim-pianakaviana ity. Misy olona tokony andraikitra izay mbola tsy maty azo atao fanadihadiana tsara dia ny feno asina sy mama moa izay arakaraka hoe organisateur ny araka tamin'ny zavakoa mbola azo anontaniana dolo izy dia zay zany no tena tanjona anay mba hitany marina amin'ireo tsy maintsy apetraka anay any aminazy aloha fitoriana na satria izy ny tokony andraikitra voalohany. Jaivana, misy mpisolo vava vitsivitsy nanolo-tena ny sitrapo hanampy ireo fianakaviana ny arambona izay nametraka fitoriana vao be ireto ka andrasana hatreto no mety ho toy ny ity raharaha ity. Elana tsiny noho izay sary mihitsiko izay no ny olany herinaratra ety amin'ny fobe toeran'ny Kolo TV ampitana mivantana ny fampalalam-baovao amin'izao oro zao. Fanohizantsika an'izay fampalalam-baovao izay hatrany nesorina tamin'ny toerana nandritra ny filakevitra minisitra manokana omaly ny taleny vai sanitaire eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka taorian'ilay interview nataony mikasika an'izay raharaha Ambohimalaza izay trango izay maneho miharihary fa ainga ampiasa tokoa ny fanjakana rehefa n'olo sy anala ireo tompona andraikitra hitany fa manohitohina azy amin'ny asany saingy tsy hita rehefa indray andraikitra mikasika ny olana misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny antsiprian'izay. Iray volana mahery aty aoriana, mbola mijanona ho mistery sy manjavozavo an-tsainy be sy ny maro amin'izao fotoana ny tena marina mikasika ilay raharaha nahafatesan'olona maro teny Ambohimalaza. Tsy milaza ny marina fa miolakolaka rahateo ireo tompony andraiki-panjakana, milalao ny aim-bahoaka ho ny filohany antoko-teza Rakotombo Jean-Louis Rananonieviny. Ny any fipetranoraisy fanjakana treto tamin'ny alalan'ilay filakevitra minisitra omaly izay ny fanalana ilay taleny vai sanitaire
de la surveillance épidémiologie et riposte eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ihany taorian'ilay interview nataony TV5 Monde azy fa tsy hitasotra kosa ankilain'izay izay fipitraintitra noraisina manoloana ny tena marina mikasika ilay raharaha tiany Ambohimalaza. Lesiko lehibe tamin'ny fitondrana dia tsy mba manazava akory ny fandehan'ny toedrarà eny na dia mbola anketa izy mba hinonany olona na ny anketa izy tsy mazava tsara akory hoe ahoana ary ohatrany tsy niomana tamin'izany akory ny fitondrana nefa olona mitondra ninona zavatra mianatra eo amin'ny firenena dia tsy maintsy tompona andraikitra voalohany ianao mandray anjara sy fipetra amin'ireny ary indrindrandrindra mampitony ny vahoaka araka ny tokony izy ny filazana ny marina izay ka hatreto moa tsisy ninona fantatra hoe inona le molécule toxique nahatonga n'iny aretiny reny poison reny manahoana le fomba fiasany fa raha molécule efa fantatra izy tonga dia efa fantatra hoe zozoavy ny any amin'ny taova izay atakeny zavatra iny satria efa tsy maintsy nisy étude toxicologique approfondie mikasika an'ireny eran'izao tontolo izao ka andrasantsika eo moa fa lesika lehibe amin'ny fitondrana lesika tena lehibe mihitsy dia tokony mba hazavaina ny sain'ny olona fa aina ane io hoe ohatra ny angara joel ane ny any olona maty amin'io hoe tokony mba fantatry ny olona hoe ohatran'izao ny fandehany. Fanontaniana mipetraka araka izany ny hoe noho ny tsy fananana traikefa ve sa noho ny tahotra no tsy mampietsika ny tompony andraikitra isan-jokajiny manoloana iny raharaha teny Ambohimalaza iny. Olona tsy manana traikefa sy vonina ny tondra firenena raha teo ny tompony andraikitra mipetraka ito amin'ny firenena antony mampivary alila azy tahaka izao raha ny fanio-kevitra hatrany. Ny fitondran'Andriany Rajoel raha ny tokony ho izy ary zay ny filan'ny firenena dia tokony midina ny fotony mitely ny filana mitily ny olana miezaka mitady vahaolana ary manomana ekipa mba ekipa tonga dia opérationnel miakatra amin'ny fitondrana tiany problème tonga dia tiany solution tiany problème tonga dia tiany solution fa ndray andro Rajoel rehefa tsy teo amin'ny fitondrana izy tany miami mitsangatsangana eran'izao tontolo izao dia zay revirevy hitany tany no entiny eto tsy nanomana ekipa akory izy dia lasa eo ampiasana le fitondrana vao gropaka vao ahoana moa ty ahoana nohatra zao tsisy unité d'action mihitsy nefa ny firenena mahantra ohatra antsika zao ao anatin'ny problème be dia be zay mianjady tonga dia hoe tiany problème tiany solution ty problème ty fa tsy izany izy zavatra kitoto tsy fantany mihitsy le réalité misy eto ary ekipa ny ekipa tsopotsoponina fa tsy ekipa nomanina. Raha iverenana nampiatsoro minisitra tompony andraikitra hoena amin'ny lampam-panjakana iavoloha indray Andry Rajoelina ny 4 Jolay ho avy izao hanao tatitra sy hitondra fanazavana mikasika ilay raharaha fanapozinana ratsakafo nisy ho teny Ambohimalaza. Tsy resabe fa fandraisana andraikitra no ilain'ny vahoaka sy ny fianakaviana ireo niara-bona amin'izao fotoana ka andrasana ho hiatrany ny fanehoan-kevitra izay mety ho tatitra batra ny reto farany amin'ny vahoaka malagasy indrindra amin'ny fianakaviana ireo niara-bona. Ao anatin'izay raharaha fampozinana sy fanapozinana ara-tsakafo eto Madagasikara zay manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity aly ity. Andriamatoa Rajerson Antoine solombavambahoaka amin'ny Madagasikara miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao. Araka narantsika tao anatin'ny fanadiadiana teo ray volana mahery ateo aoriana ny raharaha fanapozinana sy fahapozinana ara-tsakafo teto Madagasikara vao iroso amin'ny ataontsika hoe fiantsona ny minisitra tompony andraikitra amin'ny filohan'ny Repoblika zany hitondra ny tatitra sy ny fanazavana mikasika ny raharaha manahoana ny fahitanao an'izay ho any Androany. Fahamerabanaao namana ary fahamerabantsika rehetra manaraka ny televiziona natokatra amin'ny tsirairay avy any. Ny fahitako anazy ngamba dia ny hoe ataontsika hoe médecin après la mort raha zay no azo ilazana anazy satria efa be dia be nge le maty efa be dia be loatra le maty tara be tsika ary ao anatin'izay fahatarana zay tratran'ny pression anatina tambazotra ve sika zay vao iroso amina fanapahan-kevitra fa mitondra firenena zany tahaka ny hoe manana programme mazava ianao manana programme matotra ianao ny olombelona miaraka aminao rehetra misy TDR daholo angatahana aminy évaluena izy eny anatin'ny fotoana fandehanana rehetrarehetra any ary tokony hametraka an'izany atao hoe transparence zany ianao mangarahara izay tsy mavita ny asa nampanaovina anazy dia efa tokony ely ianao no nanala anazy ary eo ihany koa ny hoe
tokony ametraka n'izany mangarary zany ny fanjakana satria zany no tena tsy tataratra eto amin'ity tansy ny fireneny ty raha jerytsika reny jiramahary reny mahatonga n'izao olana zao a tsy fisiny mangarahary volam-bahoaka io na ariary ary anakaiza dia tokony ho hita hoe ty lasatsy volam-bahoaka io na iza manofa sy mampanofa gropy ao a tokony ho fantatra iza daholo ny anarany a ohatrinona ny lasany a ohatrinona ny lasany ihany ao anatin'izay ao anatin'izay ihany ko ty raha ataontsika hoe mamaivay ity efa firy volana firy andro firy herinandro aty aoriana hatramin'izao tsika mbola tsy mahafantatra hoe inona ilay pozina nahafaty an'ilay olona rehetrarehetra inona marina ilay izy botulisme ve le izy sa nono hoe fanabozinana tao amin'ireo olon'ireo no nisy an'ilay malaza moa natambazotra hoe nisy akotozafy ny araka amin'ny lexis dia niteraka fahafatesany fa ho any androany inona ny andikana ndre matoso olombava-mbahoaka n'ilay tsy fampanjakana n'ilay kolotsaina ny mangarahary ataon'ilay fitondram-panjakana ny fahitako anazy dia misy zavatra fenina ny fitantanana n'ilay firenena hatramin'izay mihitsy no efa tsy nanjary ary tsy napetraka io resaka mangarahary io mazava ho azy fa ny rafitra rehetra ao anatin'izany firenena tantaniny zany dia mampiripirina zay tokony ho ampiriminy ihany ko manafinafina zay tokony ho afeniny ary tsy mamevahana tanteraka n'izany mangarahary zany inona zany ilay zavatra mety afenina ao anatin'ilay raharaha ambomalaza io moa zany zay voizina hoe fanapozinana fa eo ihany koa ny raharaha fahapozinana raha-tsakafo zay saikatazana tamin'ny faritra maro inona ilay lafin-javatra mety afenina ao anatin'izay be dia be ny lafanjavatra raha tsy teny fotsiny hoe mety misy olona tompona andraikitra ambony voatohitohana na tafiditra lalina ao anatin'io mety hoe nondresaka fatapahanjelo matetika ka lasa botulisme le izy dia afenina mba tsy asimba n'ilay fitondram-panjakana ihany keo ao anatin'izay be dia be ny zavatra fempenina ne eto amin'ny tansy ny firenena eto raha tsy tenitsika hoe reny volamena nyvadika vy ireny hatramin'izao mbola tsy hita hoe inona marina marina tamin'ireny reny volamena tratra sy arena kibony tany tratra teny vato ireny nakaiza tsisy malala daholo ny olona rehetrarehetra afempenina daholo zany zavatra rehetrarehetra zany dia tonga eto amin'ity sehatra ray ity tsika dia gaga hoe fa maninona le izy no nafenina efa nanafina hatramin'izay izy fa zao tsika vao tonga saina hoe tokony angataka an'izany atao hoe bonne gouvernance zany tsika fanjakana tsara tantana mampanjaka an'izany atao hoe transparence zany mifisiny mangarahara amin'ny sehatra rehetra amin'ny alakamisy ho avy zao zany raha ny fantatra aloha zany dia hoe andeha amin'ny anao manjery-panjakana ny makasika an'izay ataontsika hoe fionana iarahana amin'ny filohan'ny repoblika sy ireo minisitra ireo raha tsy misy ny fiovana amin'ny ora farany andre matoso olombavim-bahoaka inona zany no andrasanao ao anatin'izay fotoan'izay za aloha mialatsiny fa tsy manantena ninina aho satria ny antony dia efa karazana ataontsika hoe mise en scène sisa no andeha raha zavatra ho avoaka ao anatina hainao manjery zany zavatra efa nambarimboarina melo sisa no avoaka mba hanatsarana an'ilay imazy hanatsarana an'ilay endrika hanatsarana ny rehetrarehetra fa averiko foana ihany no mitondra fanjakana tsy mila taitaitra ny mitondra fanjakana manana kajy lamina sy petraka melo raha miresaka tsika hoe politique de développement inona ny tena horesahanao mazava mahakasika an'izany na resaka ekonomika ianao na resaka sosialy ianao fa tsy eny am-pandehanana eny ianao no teren'ny faiko ohatra dia maka 20% ny anatina taux d'intérêt bancaire tsy mieritreritra ny inflation mety ho aterany rehefa mitendray ny olona atao anaty tambazotra alefahanao indray ilay izy hoe tsy atao le zao reto tsy akana reto tsy zao ka le fitondrana le firenena tsy ohatr'izay fa tokony calculena melo daholo ny rehetrarehetra tsy tokony tranky zao zavatra zao raha ohatra ka mahay manaja tsara zany hoe ataontsika hoe mafehy tsara n'io resaka administration io administration publique fitantanandra-panjakana io ny olombelona rehetra fa tsy tokony isy irendreny zany fa tokony manana tedera mazava ary mipetraka mazava ny tanjona mazava rehefa tsy tratrany ny tanjony efa ela izy ny tokony nalana fa tsy rehefa misy scandale ohatra zao dia misy dorana foana ino zany makasika an'izay olona natao karazana book émissaire atao anatiny raharaha zay fa inona lay fepetra andrasanao sy lay andraikitra andrasanao amin'ilay fitondram-panjakana androany satria mbola misy ny ataontsika hoe manaraka ny fitsaboana efa hitatsika reny maro ny maro tao anatiny ty maro ny lavo tao anatiny ty raharaha ty ny raha mahakasika ny trangana mbo malaza manokana moa dia efa elan'ny olombelona rehetra no ny tena hoe mba ataovy evasanina reo olona mbola velona tsisy tsy nangataka an'izany nga mahainy io rehefa ohatra tsy vitatsika eto le izy efa nitranga le izy tsy hoe hovinonao le olona fa
tokony avoaka le olona anjaran'ny fanjakana mikarakara ny olombelona ao anatiny anjaran'ny fanjakana no manomana tetibola ahafahana manao an'izany rehetrarehetra any ary tokony hisitaka an'izany reo olona mbola velona fa kosa tokony tsapako ny fanjakana anao réflexion mazava tsara mihitsy hoe misy zavatra tsy mety be deabe ny ranomason'ny olona makasika ny fomba fiasa ao amin'ny asa raha reny na ny resaka hoe aiza ny olona ny atory aiza ny mpiandry marary aiza ny rehetrarehetra tokony andinika izy hoe misy zavatra be deabe sy goavana miandry ihany koa ao anatin'io tontolon'ny fahasalamana io fa mijaly ilay vahoaka malagasy fa ao anatin'ilay resaka mesure d'urgence nambaranao teo inona ny mety hosakana ho an'ilay fitondram-panjakana tsy roso amin'izay fanaovana evasan'izay raha ny fomba fijerinao manokana raha ny fomba fijeriko manokana aloha io moa zareo ny mahafantatra hoe inona ny antony fa mety hoe noho ny ambopo ohatra lay hoe ajan'olona téléphonique fa telo ny priorité dia ny lozirina natao ihany l izy noho ny ambopo fa ny mpanohatra moa no mangataka an'izay ny vahoaka ihany koa be dia be mangataka amin'izay zareo efa tsy nampiatra an'izay hatrana am-piandohana dia mety ho noho ny ambopo sisa nitazomany tsy andevasana an'io kanefa resaka aina no resaka aina no resaka eto mangataka an'izay daholo na ny tenako na ny vahoaka malagasy hoe ireo mba sisa velondreo rehefa tsy vitantsika eto tsy andra ny fahafatesan'ireo indray tsika fa mba avoay ireo olondreo hoe eto any amin'ny hopitaly zay tokony asitrana azy izy dia mba avoay re inona marina le tena nafaty an'ireo olon'ireo ahafahanay vahoaka malagasy mitandrana ho amin'ny apitso sy ahafahanay misoroka ihany koa mba tsitrangany zany intsony fa azako boninareo ao fa hiteraka fahafatesana amin'ny vahoaka malagasy io ankasitrahana ny solom-bava-bahoaka Madagasikara voafy tao amin'ny distrika Anarivomamo Andriamatora Gerson Antoine natao anatin'izay fa niokevitra izay dia izay ihany koa no entsika misento vetivety ao anaty dokafo mbola maro fanadiadiana sy vaovao misongadana mbola hoentina aminao santionan'izay ny fahamaizany tsena sabotsy Antsirabe Omaly mbola hoentina aminao ny ambangivango mahakasika an'izay io ihany koa ny tahanjanabola ambanky amin'izao fotoan'izao ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalamba-vao no anarantsika ny Antsiprian'izay Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 31 juillet 2025. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre in, la fibre go, la fibre family, la fibre home! Grâce de ses collègues de Yas se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement! L'abonnement est à partir de 49 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! ino ma lesy antagnany lahy ty brox lesy ino brox lesy ino koa malesy zany boisson vaovao mampatanjaka misy energy drink de misy cola mety amindry sady mety amilay ino agnarany brox mahazonda mahazonda zay mila boisson mahazonda mahazonda zay mila boisson mahazonda zay mila boisson mahazonda mahazonda amepanol brox ihany salama tompoko tonga soe tamin'ny Pegasus zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azy safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil anakanapena mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis masolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza matatsy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana kanape sady fandrina ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varaliana fa misy refzetiny Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix.
anohizana ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity alay ity niakatra ho 8.7 isanjato ny tanjanam-bola amin'ny findramam-bola araka ny fanambarana navoaka na banky iray omaly fampiakaran'izay ampihemitra ny sehatra ny fandrarana eto amintsika ho ny paitoekarena nanaovana fanadiadiana tamin'ity androan'ity ariana fitiavana nitatitra ny antsiprian'izay. Taoriny fiakarany tao direkteur 20 isanjato ny volana melasa teo sy ny fametrahana ilay tatao ketra TVA 20 isanjato alaina amin'ny zanam-bola amin'ny findramam-bola tamin'ity volana jolay ity namoaka fanambarana ny banky be any Madagasikara omaly afaniakatra mandidina ny 20 isanjato ny tany findramam-bola any amin'ny banky raha latsak'izay teo aloha miatra manomboka ny 20 aogositra ho avy izao ny ity fanapa-kevitra ity no ny fampiakarany tany zanam-bola alain'ny banky foibe ny Madagasikara na ny tao direkteur amin'ny banky mindram-bola ho amin'ny sy ny tany tahirim-bola apetraky ny banky ao amin'ny banky foibe ny Madagasikara na ny taux de réserve obligatoire no anton'izao fiakarana izao ho hiatrany ny fanambarana nanamafy ny paitoekarena fa vokatry ny politika ara-bola napetraky ny fanjakana izay mikendry ny fampitomboana ny etra alainy amin'ny banky sy amin'ny zana-bola no mahatonga ny fiakarana. Io zava-misy amin'izao zany rehefa hitan'ny banky zany vesatra sandany mavesabesatra kokoa ho an'ny banky dia tsy maintsy no repercutena tany amin'ny mpanjifa zany zay zavatra zay. Akoatrin'ilay taux ambony sy ny frais bancaire manano sarotra koa ny tontolo ara-piariana eto amintsika. Eo aloha ny marché ny tsena sy ambany ny fahefa-mividin'ny olona dia na dia manao innovation be ara zany ka mihoatra n'ilay fahafa mividin'ny olona dia mety tsy hahita hivarotana ny entana. Eo ihany koa ny environnement institutionnel, ny environnement des affaires, ny fandriampahalemana indrindrandrindra babian'le mpandraraha daholo zany vesatra rehetrarehetra zany. Ny toe-karena sy ny fandrarana eto amintsika mbola marefo manoloana ny fahantrany firenena mifanohatra amin'izany anefa no fepetra raisy ny fanjakana ny famoronana asa sy ny banky ho an'ny fampandrosoana tsy misy aka ny vahoaka-trany no mizaka ny voka-dratsiny tsy fahaiza mitantana ny mpitondra ampitombo ny fahasahirana ny mpanjifa ny mpandrara sy ny orinasa noho izany ny akon'izao fiakarany tany findramam-bola ny fisiany etra alaina amin'ny zanam-bola ho etrany fanazavana. Betsaka ny ataontsika hoe ny filana ara-bola zany mba ahafahana mirelancer an'ilay fandaniana le fanjifana consommation dia mila an'izay zany tsika nefa ny zava-misy an'izao lasa somary limitena aloha zay fahafahana manolotra ara-bola malinana reo filana ara-bola be dia be eo amin'ny fanjifana fampiasam-bola tsy miankina sy avy amin'ny fanjakana ny fampiasam-bola ho an'ny entrepreneuriat zany raha ny filan'ny toe-karena amintsika amin'izao dia hoe tokony amoraina aloha ny fahafahana mindram-bola anankiray hoe ampidinina mihitsy ve ny sandan'ny findramam-bola sa anao banky ho an'ny fampandrosoana. Ny anankiray dia hoe amoraina ny tontolo izay misy ny sehatra ny fandrarahana zany. Tsy aivina, tsy mitsambitombo ny olona mivelona ao anatin'ny seha-piariana tsy manara-drafitra na ny informel amin'izao fotoana manoloana ny tsy fisiana azy. Eo ihany koa ny antony fanasarotany fepetra amin'ny fananganana orinasa indrindra ny fampitomboana ny etra alaina. Vola amina miliara maro isan-taona nefa no very tsy miditra ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana vokatry fitomboany asa tsy manara-drafitra io. Ilaina araka izany ny fametrahana politika mpanjakana manome lanja ny fampiroboroboana any sehatry ny fandrarana raha tiana ho matanjaka ny toe-karena ny firenena. Fananatanteraka hetsika antsoina hoe la nuit de l'université ny fikambanana collectif des professeurs sy ny professeur titulaire ao amin'ny université ny Toliara amin'izao fotoan'izao. Hetsika natao ahafahana manomana ny assemblée générale izay ataon'izy ireo any Mahajanga. Andao arahantsika ny antsiprian'izay. La nuit de l'université, io no anarana nomena ny hetsika izay nokarakarainy fikambanany collectif des professeurs sy ny professeur titulaire ato amin'ny université ny Toliara ny sabotsy lasa teo. Ity hetsika ity izay natao fitadiavam-bola ahafahana manomana ny assemblée générale na ny AG izay ataon'izy ireo any Mahajanga amin'ny ity taona 2022 ity raha ny fanazavana. Zao hetsika nuit de l'université zao zany dia karakarainy
fikambanany collectif de professeur sy ny professeur titulaire eto amin'ny université Toliara. Hetsika zay tsotsotra ny lazako azy hoe afahana manomana zany ny fiarahana mivory amin'ny atao hoe assemblée générale zay ataonay any Mahajanga amin'ity taona 2025 ity. Ka zay hetsika zay zany dia tsy maintsy ametrahanay ny atao hoe fikarakarana satria lavitra Mahajanga ho atsika zay avy ety Toliara. Dia zay no nanaovanay an'izao lanonana tsotsotra zao androany afahana mametraka zany amin'ny zay fikarakarana zay ny hoenty-manana rehetra. Andiany voalohany izao hetsika izao raha ny fanazavana ary hatao fanao eto anivon'ny universitény Toliara izany ka irariana ny isian'ny andiany manaraka. Koa teto dia nisaotra ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanatotosana ny hetsika sy nanohana azy ireo ny fikambanan'ny collectif des professeurs sy ny professeur titulaire. Tsy zany raha ataoko dia atao hoe première édition nanaovanay azy zany hoe voalohany zay hataonay fatao ato amin'ny université ka zay raha zay zany no isaorana ny mpandray anjara rehetra, isaorana ny mpanomana, misaotra ny université ny Toliara zay atao hoe io no toerana zay tobianay rehetra ary misaotra koa ireo ataontsika hoe sponsorina rehetra zay nanampy anay, ny mpampianatra mikaroka, ny mikaroka mpampianatra, ny namana rehetra, ny mpiara-miasa rehetra, indrindra fa reo eto amin'ny tapitanànany Toliara zay nanaiky ataontsika hoe hiara hifalifaly aminay androany sy anay koa nanohana anay zany amin'izao lanonana ataonay zao. Afahanay zany mitondra avo ny anaran'ny université sy ametraka koa avo zay atao hoe collectif des professeurs sy ny professeur titulaire zay eto amin'ny université ny Toliara. Vonanay ajiany loha zay ka zay natonga hoe sahinay nanao première édition ka dia manantena zany zahay fa hisy koa ny édition manaraka ary ataoko hoe izao avao zany raha ataontsika amin'ny université eto raha mahafalifaly. Araka izany dia nizotra mpilaminana ny lanonana la nuit de l'université izay nataony asabotsy lasa teo tao amin'ny efitrano malalaky ny Étoile de Mer Toliara. Ijanona ny Toliara zay hatranisika fa lafim-baovao hafa taorian'ny savorivory ny tranga atao amin'ny Fokotany Benetsy commune Kilmalinika farany teo izay nahitana irisitra sy fampirorona vahoaka nisy ny fivoriana ny araha ampitandro ny filaminana sy ireo vahoaka. Miangona amin'ny fandriam-pahalemana ny fampandrosoana ny commune. Noho izany indrindra no nametrahana ity fikambanana voromahery ity andro masom-pokon'olona hiara-iasa amin'ny mpitandro filaminana hamongotra ny asan-dahalo sy ireo mpanakorontana manakana ireo asa fampandrosoana ataon'ny tetikasa ato amin'ny commune Kilmalinika. Fa ny mpitandro filaminana rehetra dia vonona ny hiara-miasa tanteraka amin'ny vahoaka tia fotony amin'izay fandriam-pahalemana zay. Ka izay ny mahavy antsika eto. Satria ny fanapa-kevitra atsika hoe ny lehilahy 12 taona ny miakatra dia tompona andraikitra feno isaky ny Fokotany raisina ny anarany ka handray andraikitra ametraka ny fandriam-pahalemana eto amin'ny commune Kilmalinika ny anomboantsika azy dia ikisaka amin'ireo commune mifanila bodorindrina amin'ny Kilmalinika izay mangetaheta an'izay filaminana izay ihany koa. Satria resy lahatra atsika fa tsy misy ny fampandrosoana azo atao raha tsy misy ny fandriam-pahalemana. Tompona andraikitra ny tsirairay amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana maharitra eny anivon'ny fiarahamonina. Zava-dehibe ho an'ny commune Kilmalinika izao fijoroan'ny fikambanana voromahery izao. Andro romana tantara tokoa amin'ny commune Kilmalinika androany satria hametrahantsika tokoa ny fandriam-pahalemana maharitra, hametrahantsika ny fandriam-pahalemana zay tantanin'ny fokon'olo ihany koa. Ny fitondram-panjakana dia mametraka fanampy amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana manerina ny firenena malagasy. Ny commune Kilmalinika no commune safidiana voalohany natrehinay amin'ireo tompona andraikitra nivon'ny OMC reto eto no anomboantsika azy fa dia hitaritsika zao fomba fanao zao.
raitra ny fanatanterahana ny fombandraza titika mba ho fanamafisana ny fampitokisana eo amin'ny samy mpikambana atao anatin'ny fokotany telo amby folo mandrafitra ny komina Kilimaliniky fa tsy vadika amin'ny teny nomena ka ombiray no ny vonoina tao anatin'izay reo gn'anaka anao fikambana ka lafa ohatsy ro misy gny hanivala zay ka anayanao Ndragnahary zay ka anayana tagnatoy io gn'omby joby hanigny komina Kilimaliniky la misy gny hevitsy rata tao eto mijanona hatreto ny fianakorontanana sy ny fanakanana ireo tetika asam-pampansoana izay miteraka tsy faniam-pahalemana eto anivon'ny komina ndregny olo hiasa raha fagnasoava ho anay etoy hokotobandreo mahery rey olo rey mahery vaiky mare mahery atao kara mikamba raiky raha faentsaky zay nangananay fikambagna toy mba hampihenandrozy tsy hanao herisetra amin'ny komina toy ato rozy manombo fatelo andro zay fa efatsandro nefa nagnanala igny za io mila androzy ary mikaran'le manao jolay mahery doa manao sora sabotage manday olo rey reteny ilana ilo magnalaky lakilasy alankeriny olo handeha amelim-po agnala igny kotoba asa fagnasoavam-panjakana halany reteny ilo fanay mafy itsangananay joranay fikambagnanay boromahery toy io amin'akabeny dia efa miverina amin'ny laono ny fandriam-pahalemana atao amin'ny komina Kilimaliniky ary fiarahamonina vaovao tsy misy lololono no hapetraka eny anivon'ireo fokotany tsirairay hisiany fampanosoana maharitra mahatra amin'ny 700 ny tsena sabotsy ao Antsirabe alina tokony tamin'ny 900 ary tsy voafeny afo raha tsora maro taty aoriana goavana ny fahapotehan'ireo voadrafitrasa ary entana matapitrisa maro ihany koa no lasa lavenina manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana araka izany ireo vahoaka manoloan'ity fahamaizany tsena sabotsy ity andrindrina ry Andriamerso kolo Antsirabe ny alatsinainy fa 20 ny volana Jolay 2024 lasa teo tokony tamin'ny 9:30 no nitrangany fahamaizana teto amin'ny tsenana sabotsy Antsirabe raha loram-bavao azo tetỳ toerana dia olana tamin'ny herinaratra tao amina tsena iray mpivarotra ranom-boankazo no niatombohan'ny afo ka niteraka amin'ny fipoahany vata fampangatsiahana ary nihitatra tamin'ireo mpivarotra fanaka sy ireo mpivarotra manodidina minitra maromaro taoriana izay dia tonga tetỳ toerana ireo fiarabe mpamonjy vonany komina Ambonivohitra Antsirabe sy ny faritry Vakinakaratra ezaka ny feny afo saingy joalajoalany lelan'afo ny ampy fitsokony rivotra ka tsy voafehy izany ary nihitatra tamin'ny ilana andrefan'ny tsena sabotsy ary aveo dia niazo ny ilana atsinaniny indray ary nitony anavaratra ka tapitra may avokoa naharitra do fito mahery teo iony firetana ary sarotra tamin'ireo mpamono afo no fe izany noho tsy fahampin-drano eo ihany koa ny tsy fisiany lalana miditra ao anatin'ity tsena ity vokany tapitra may avokoa ny 700 nyity tsena ity izay mirefy eo amin'ny 4 hektara mahery eo ny fivelarany nisy tamin'ireo mpivarotra sasatsasany no ezaka namoaka ny entany taty avelan'ny tsena saingy betsaka no tsy voavonjy ary marobe ihany koa ireo mpanararoatra indrindra fa nitandrevaka teo amin'ireo mpamonjy voiny raha ny fanadihadiana dia ny entanay tompoko tena be dehibe may valera amina tapitrisa zany kilatasy satria zay efa tafody tany an-trano no naheno hoe maintsena dia zay vao niazakazaka nakaty niezaka namoaka ihany zay tompoko fa may mibetsaka no tsy may ny kely tafavoaka aza moa dia misy manararoatra mangalatra kely ny voaray no may satria ny taonany entana mivoaka mifanosika mivery betsaka satria zay kely tafavoakanao zany dia misy mangalatra n'ilay tafavoaka may moa dia efa tsy lazaina tsony fa lavenina reo hitanareo reo dia reo ny sisa azony ndraisina nanatra maso mihitsy atao anatiny mihitsy io tsisy azo anavotana ianao hiditra navitra zay avotana ny afo efa tonga eo aminao dia tsy maintsy miala ianao tatsapa koa mipompe tonga dia taraiky be mpamonjy vona adany ray ao ariana loza ianao vao tonga inona tsony no vitanao eo tandrevaka eo amin'ny zala anina aloha zany le izy misy tandrevaka satria reo pompe reo ny afo efa mirehatra raha ny tena izy amin'ireo sany tokony efa siny rano iny any iny mireserve aminazy ao dia nefa tsy asiva efa mainy ena vao andeha karanao riasatsy dia ny aty mirehatra dia zay vao andeha katy dia mitatra ihany ny afo dia ohatra sesa toka eto ohatra ny tsy hitako zay lainandreo raha ny tena izy ny rano manodidina ny olona manodidina iny ary ny tena manampy hoe nitiftifitra n'ilay afo teo vao mata sasany fa raha reny pompe reny sa misy ilaivana andretra salamina entana matapitrisa maro araka izao hitantsika amin'ny sary izao no lasa lavenona nandritra ity vona izay niseho teto tsena sabotsy Antsirabe ity ary anaovan'ireo mpivarotra antsoava amin'ny fitondram-panjakana izany mba tokony hijerevana vahaolana ho azy ireo ka nisy tamin'ireo mpivarotra io maraina io no efa namelatra ny entany dia ity ivelan'ny tsena no ny fitadiavana raha ny fanazavana
eto aloha ny fivarotana provisoire satria ny tsena tsy azo idirana tsy izy ivarotana tsony tsy maintsy mivarotra mitady vola tsy nakanina tsy antso tsy moa zany fa tonga dia mila mandraindraiky raha fitondram-panjakana tonga dia midiny fotony mafy manjoa amin'ny vahoaka kapoaka misy ny voakitika amin'izao fa tsy nianina tsony dia mila fitondram-panjakana midiny fotony mamany olona amin'ny vahoaka rehetrarehetra ny antsova ataonay amin'ny tompon'andraikitra zany dia tokony isy fijerena ifotony dia fainganina le fanamboarana le tsena satria ohatra izy zao lalana maka amin'ny hôpitaly dia na ny olona mitondra marary sy ny karany mety sahirana koa satria lasa ohatra ny mihodina be ary koa dia jerena mba haingana zany le izy efa tazana tetỳ toerana ihany koa ireo tompon'andraikitra eto amin'ny tanàna Antsirabe sy ireo solombavam-bahoaka ny maraina teo manoloana izao vonina izay miseho izao dia manaitra ny fitondram-panjakana ny solombavam-bahoaka député Michel Avokoaby mba hijery fotony atỳ toerana ary tokony atao lahara-pahamena ny mahazo ireo vahoaka ao anatin'ny fahasahiranana mianjady azy ireo izao. Manao antsoavo ny mpitondra fanjakana, manao antsoavo ny Flora Joelina hijery maika ny fiainany reto varotra reto ny fiainam-ponina eto Antsirabe tokony lahara-pahamehana amin'ny zavatra rehetrarehetra izao zavatra manjo zao priorité day priorité amin'ny mahasolombavam-bahoaka ny tenako eto dia manao antsoavo ny prime ministre. Araka izany dia entana matapitra isan'ny maro no mahita teraka nandritra ity famaizany tsena sabotsy teto Antsirabe ity ary azo lazaina fa mahita teraka hatrany amin'ny 900 ity tsena ity izay anisan'ireo tsena lehibe indrindra aty Afrika ary tsy vao izao no nisy famaizana tahaka izao fa efa nisy famaizana ihany koa tamin'ny taona 2010. Lafomba afatrangana fanondranana antsokosoko folo no tratra teto Madagasikara hatramin'ny nanombohan'ny opération Sama ny taona 2020 mbola ambany izany oharina amin'ny tany fanondranana marina eto amin'ny firenena mampanano sarotra ny ady amin'ny fanondranana antsokosoko ihany koa ny fivoaran'ny fahaiza-manao ireo mpanao trafika ny tale jeneraly amin'ny faditseranina tamin'ity andro an'ity santatra ny ainy. Tafiditra amin'ireo firenena afrikanina 5 mandray anjara amin'ny opération Sama na ny Saving African Wildlife from Multilateral Assistance in Madagascar. Tanjona amin'ny tetikasana tomboka tamin'ny taona 2024 ity ny ady amin'ny fanondranana tsokosoko ny zava-mananaina amin'ny alalan'ny fiarah-miasa iraisam-pirenena tohanan'ny firenena mikambana sy ny fikambanan'ny fahadiseranana maneran-tany. Araka ny tatitra, trangana fanondranana tsokosoko miisa 10 no tratra teto Madagasikara hatramin'ny nanombohan'ny hetsika ary fanangazana 14 no efa natao. Isa izay ambany lavitra noho ny tena zava-misy marina. Raha ny angom-baovao farany, zarara mihoatra ny 500 ny tany-marina fanondrana tsokosoko no tratran'ireo manam-pahefana. Izany hoe, raha tranga 10 no hita, 200 ka hatramin'ny 10 ny tranga misy marina. Anisan'ireo arena voanjanahary lasibatra amin'ireo fanondranana tsokosoko, ireo biby sy zava-maniry manamarika ny Madagasikara toy ny giro sy ny baobabana. Tafita tanatin'izay ohatra le resana teo eny ka ny Thaïlande reny misy koa des reptiles tany amin'ny aéroport d'Ivato tamin'ny 9 aprily taona 2024. Ankamaroan'izy ireo zany misy ny aty amin'ny aéroport dia misy koa ny any amin'ny misy ny saisy nataon'ny gendarmerie ohatra teto Antananarivo tany Ivato isy natao saisy. Voafetra ny ady amin'ny fanondranana tsokosoko noho ny fivoaran'ny tetika sy ny fahaiza-manao n'ireo mpanondrana repirenena tsy ara-dalàna raha ny fanazavana. Ny antsika eto amin'ny fananantsika ny ressources be dia be ny zavatra ilain'ny ina moa ty miatiriny convoitise ny any ivelany any dia miditra anatin'ny forme endriny be dia be ny fanaovan'izareo trafika izy. Ndraindray mety hoe mety hanao déclaration izy fa manao fausse déclaration mety hoe zavatra tsy autorisé à exporter no exporter. Hitantsika reny mode opératoire efa misy karazany maro fa ny faune flore moa no resahana eto fa ndraindray ny hitantsika tatoato na ny amin'ny aéroport tena misy endriny amin'ny ressource hafa ohatrany hoe ressource minier amin'ny mode opératoire tena amin'ny endriny hafa mihitsy, misy ampidirina any anaty kibo, misy ampidirina any amin'ny toerana tsy azo tonona any, tena be dia be fa manao inventif be mihitsy ny olona manao trafika amin'izao. Hiditra amin'ny dingana faharoa atoato ny opération Sama, saingy mbola tsy ambaratelo hatreto ny daty sy ny antsipiriany. Eto Madagasikara, maro amin'ireo mpamakafaka no efa nilaza fa olona manana fahefana ihany no afaka manao fanondranana tsokosoko avolenta fa tsy ny olom-pirenena tsotra. Andrasana ny ampiarana ny lalàna amin'izay tena tompon'andraikitra amin'ireo fanondranana tsokosoko ny harem-pirenena ireo. Fanadihadiana maro toy ny mikasika ny bois de rose sy ny volamena no tsy mbola nahitana toy ny hatrizay ka hatitra amin'izao.
mialohany hidirantsika ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena ho fanarenana amin'ny Madagasikara ho nosy tsara kokoa. Misy ny hetsika mitondra ny anarana iray isika. Hetsika natao hampiratiana ny sainam-pirenena malagasy vita amin'ny alalan'ny dia tanana ka malagasy mandidina ny 2 arivo no nandray anjara. Maritra 3 andro ny fampiratiana izay nanomboka omaly ary tora ampitso eny amin'ny oniversite n'Antananarivo. Entsora Soarimalala. Na eo aza ny fahasamihafana malagasy iray isika ka antony nametrahana ny hetsika mitondra ny anarana hoe iray isika karakarain'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao no mariana tamin'ny alalan'ny saina lehibe izay vita tamin'ny dian-tanana malagasy manodidina ny 2 arivo izany. Maro toerana efa nanaovana ny fampiratiana ity saina lehibe ity ka nisan'izany teo amin'ny oniversite n'Antananarivo izay tanterahina ao anatin'ny 3 andro. Ny fiombonana ao anatin'ny fahasamihafana no ahafahana manangana ny Madagasikara ho tsara indrindra. Io no anisan'ny tanjon'izy ireo amin'izao hetsika izao. No entina nanatanteraka an'izay fanatanterahana an'ity sainam-pirenena ity teny amin'ny akamasoana efa nanatanterahana azy voalohany ary eo androm-panjakana ihany koa nanatanteraka an'izany teny amin'ny kianjan'ny Barea. Nisy ihany koa ny fanatanterahana an'izany tetỳ amin'ny oniversite Ankatso ary ihany koa teny amin'ireo finoana hafa dia ny finoana silamo ihany koa izay misy eto Madagasikara. Antanjona ao anatin'izay araka an'izay indrindra hoe amin'ny alalan'ity dian-tanana ity dia tsy ahafahantsika mahalala hoe dian-tananiza io foko avaiza finoana inona saranga tahaka ny ahoana fa ny olona rehetra dia nandray anjara tao anatin'izay ary amin'ny alalan'izay indrindra hoe na dia teo ara ny fahasamihafana rehetra dia malagasy anankiray dia izay fiombonana ao anatin'ny fahasamihafana izay mba ahafahana manangana Madagasikara tsara indrindra dia izay ny tanjona n'ity tetikasa iray isika ity. Araka ny zavatra hitantsika hoe marobe no avizarazarana vokatry ny fahasamihafana misy eto Madagasikara ho tonga sakana ihany koa nefa izay amin'ny tsy afahafahana mandroso amin'ny fampandrosoana zany tonga sakana izay zavatra izay dia izay no nanosika anay hoe andao hanao zavatra anankiray izay afaka mampiombona ny malagasy rehetra amin'izay fampandrosoana ny Madagasikara izay. Efa manomboka omaly ary farana raha-pitso alarobia ny fampiratiana ity sainam-pirenena malagasy lehibe ity eny Ankatso. Mbola hisy ny fampiratiana amin'ny toerana hafa orin'izay araky ny fanazavana. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao ankasitrany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany mandra-pitafa ao amin'ny raha-pitso indray ary tombo-kilasy tombo-vavy elo batovoko. Brox nous a présenté Nivava. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Nous a présenté Nivava. Un vrai pro, c'est qu'un outil change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Nous a présenté Nivava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.